Toy izao indray avana ny teny zaraina izay omenantsika anio. Fantaro ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra ny teniny, araka voasoratra ao filazantsara ny Jaona toko voalohany andiny voalohany, amin'ny anaran'i Jesosy hoe tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Kristy no lalina makany amin'ny ray, ahazonao ny teniny, araka voasoratra ao filazantsara ny Jaona toko faha 4 andiny fahaenina, amin'ny anaran'i Jesosy hoe hoy Jesosy taminy, izao ny lalina sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Ny fanahy masina no fampiarana ny fahefan'ny teniny, araka voasoratra ao filazantsara amin'ny Mateo toko 10 andiny voalohany, amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary Jesosy no niantso ny mpianana 12 lahy akeo aminy, ka nanome azy fahefana amoaka ny fanahy maloto, tsy ahasitrany any aretina rehetra mba ny rofo rehetra. Ampiasao ary ny teniny. Vavaka isika, ray eo, hiaina ny teninao aho, sady hampiatra izany na eo amin'ny ankohonako, na eo amin'ny tanànako, na eo amin'ny fireneko, na raha ilaina maneran-tany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta. Amen. Mandra-piaona tompoko.